fiadanana ny eo anao. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra ny ten'Andriamanitra ary malasanao mba hanaraka mpalianana trany izany fiaraha-mandinika ny ten'Andriamanitra izany. Araka nefa endritsika dia lohateny sarobidy loatra ary mahaliana ny lohateny izay ho resantsika amin'ity androany ity, satria ny fisorohana azo antoka ny reti-po sy ny tosidra no resantsika. Koa mialoha izany dia ataontsika iaraka hivavaka. Raha eo misaotra indrindra fa mitaona anay hatrany ianao ary te hanolotra ny tsara indrindra ao anay. Koa ampio izahay hahatakatra ilay tianao atao amin'ny fiainanay tsirairay avy, ary omeo anay koa ny fo mazoto hanaraka izay voalazanao. Aminaranao Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.
Tena tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny sy ny aretina. Tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny ahatonga antsika ho tratran'izany. Fa ny tena tian'Andriamanitra dia izay voalaza ny Jaona 4:1-2. Jaona 4:1-2. Jaona 4:1-2. Dia izao ny fanambarana. Ry malala, mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Izay ny fanirian'Andriamanitra antsika, ho ambinina sy ho salama tsara amin'ny zavatra rehetra isika. Ny tenantsika mantsy dia te-polo ny fanahin'Andriamanitra, ka dia tian'Andriamanitra mba ho tomombana sy ho salama tsara izany tempolon'Andriamanitra izany dia mivatantsika izany. Ary tiany mba hiaina ao anatin'izany fahasalamana tanteraka izany isika. Amin'ny lafiny rehetra araka ny voalaza teo, ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra. Ary adiditsika izany ny mikarakara ny vatantsika, manome sakafo tsara, ara-pahasalamana ny vatantsika. Adiditsika izany ny manome azy ny fialan-tsasatra tsara, ny manome azy ny vatantsika izany mba homena sakafo ara-pahasalamana. Ary adiditsika izany ny mikaroka izany, ny mitaiza ny vatantsika, ny mitaiza ara-panatanjahantena, mba ataontsika zany mba hahatonga ny vatantsika hiaina tsara, ampilaminana, hiaina tsara ao anatin'ny fahasalamana feno. Ry havana malala, raha izany rehetrarehetra izany anie no voakarakara sy voakolokolo, moa ve tsy ho salama tsara isika? Fa firifiry moa amin'izao fotoana izao no marary vokatry ny tsy fanajana ireo rafitra ny fahasalamana izay efa nomen'Andriamanitra antsika. Ary eo andanin'izany ary dia tokony ho karakaraina koa ny ara-panahintsika, ny fahasalaman'ny ara-panahintsika. Ao amin'ny Petera voalohany 5:5 dia izao ny voalaza ao amin'ny 7. Petera voalohany 5:5. Ary apetrao aminy fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Mila apetraka amin'Andriamanitra zany ny fanahintsika sy ny entantsika mavesatra rehetra, fa izy no miahy. Izany hoe mila fitsarana zany isika eo. Mila mametraka amin'ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra zany isika, mba hananantsika fahatoniana izany rehetrarehetra izany. Ko ilaina ihany koa zany mba manana zany fialan-tsasatra ara-panahy izany. Izay fialan-tsasatra ara-panahy men'Andriamanitra antsika. Io fialan-tsasatra io dia efa firifiry moa efa mamela izany ka. Tsy manaraka izany intsony ankehitriny, dia lasa tonga any amin'ny firotorotona, tsy misy fitsaharana intsony ny fiainana. Ka dia miasa, misy ary ny sasany dia ampitomboina ny andro hiasana, dia lasa na amin'ny alina aza dia miasa. Dia ampitomboina mandritra ny herinandro dia fenoana asa ny fiainana, ka feno rotoroto hanika reraka ny vatana, reraka ny fo, reraka ny saina. Nefa Andriamanitra dia te-hamerina amintsika ka hoy izy hoe mahatsiarova, mahatsiarova, azadino izany, mahatsiarova. Ao amin'ny Eksodosy no ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Eksodosy 20, andininy 9 ka hatramin'ny 11 dia milaza Andriamanitra. Eksodosy 20 andininy 9 ka hatramin'ny 11. Izao ny voalaza: mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra. Fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra ao am-bavadinao.
fa inemana nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahavalo. Izany no nitahiany Jehova ny andro sabata sy ny nanamasinany azy. Andro enina no iasana dia nitsahatra Jehova. Dia izay koa no tiany ananantsika satria rehefa nanao izao tontolo izao izy dia tamin'ny fahatsarana sy tamin'ny fahafenoana ary tamin'ny filaminana mba hananantsika fiadanam-po. Ry havana malala, efa zany ny zavatra ny ainana hatrany amin'ny voalohany, fa ankehitriny dia efa somary adin'ny olona izany ka dia hoy Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata. Natao antsika anie zany andro sabata zany Marka 2:7-20. Marka 2:7-20 sy ny 7:20 dia ndeha ho jerezika izany teny izany. Izao ny voalaza. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho amin'ny sabata. Ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona. Natao an'ny olona ny sabata. Tompony sabata ny zanak'olona. Efa azy sabata ny Jehova Andriamanitra ao ny andro fahavalo. Ary eo amin'io sabata io dia misy ny tomboka sain'Andriamanitra satria izy ao ny anarany Jehova, sabata ny Jehova Andriamanitra ny andro fahavalo. Ny fahefany ao hita zany satria enemana nanaovan'ny zavatra rehetra. Izy no namorona izao tontolo izao ary ny faritra hiadidiany izao tontolo izao zany, ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Eo amin'io sabata io dia any Jehova dia eo zany ny marika. Dia izao no voalazany Ezekiela 2:20 sy ny 20. Ezekiela 2:20 andininy 20 sy ny andininy 20 sy ny 20. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantatra fa izao Jehova no manamasina azy, ary manamasina sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehova, izao ny Jehova Andriamanitrareo. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Ary raha izany rehetra izany no arahantsika dia anana fiadanam-po tsika, tsy tebiteby isika fa hanam-pitsaharana tsara. Fanaon'i Jesosy mantsy ny mitandrina ny sabata. Andeha ny vakitsika eo amin'ny Lioka 4:4-20 dia izao ny fanambarana. Lioka 4:4-20 dia hoy izy, Lioka 4:4-20 dia tonga tao Nazareta izay nabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Fanaon'i Jesosy no miditra any, koa isika raha mino azy sy manaraka azy dia miditra any mandeha mitandrina ny sabata satria fanaon'i Jesosy izany. Izy ilay tompony sabata. Izany koa no nataon'ny mpianatra koa dia nitandrina ny sabata izy, tahaka ny apôstôly Paoly araka ny asan'ny apôstôly 7:20 andininy 2. Ny asan'ny apôstôly 7:20 andininy 2 dia milaza ny apôstôly Paoly. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata 3 ny adiny hevitra avy tamin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Fanaony Paoly koa zany. Ary asaina ihany koa isika mba hitandrina izany, mba hidirantsika ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ry havana malala, fantatritsika fa andro sabotsy izany sabata izany. Ny antony dia izao, ny nitsanganan'i Jesosy dia andro voalohany amin'ny herinandro. Misy tononkira izay ao amin'ny firana FFPM larana 700 milaza hoe alahady andro tsara, andro fitsaranay, nitsangananao ry Tompo. Nitsangana Jesosy tamin'ny alahady andro tsara izay alahady andro voalohany amin'ny herinandro izany.
teo nitsangana Jesosy. Raha io ny andro nitsangana Jesosy, ny andro voalohany, ny andro fahafito kosa zany dia ny andro sabata. Koa aoka isika azoto amin'izany, aza vela isy tsaratsika ny amin'izany andro sabata izany, fa ny andro sabata dia andro Jehovah famantarana amiko sy amin'Andriamanitra izany. Izao no voalaza ny Isaia 7:7-7. Misy fitahiana ny fitandremana ny sabata. Isaia 7:7-7 sy ny 14. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fafinaretana, ary no amasin'ny Jehovah hoe mendrika ho ajaina, ka manao mame voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo amin'ny Jehovah ianao, ary asandratro ho amin'ny avoana ao amin'ny tany ianao sy hofanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao, fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny. Dia ao amin'ny Isaia io ihany, 19:20, 2:20 sy ny 7:20, dia ambarany: fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako ho Jehovah, dia toy izany koa ny aretan'ny taranaka-reo sy ny anaranareo, ary isako ny voaloham-bolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohoko eo anatrehako ho Jehovah. Mbola tianao ve ny iankohoka eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiainana mandrakizay? Tokony hanaja izany teny izao sady isika, ary iaina ao anatin'izany teny izao sady isika, ary igoka ny fitahiana izany sabata izany isika, mba hananantsika fasitranana amin'ny lafiny rehetra, satria izay ny tian'Andriamanitra. Maniry aho izy ry malala, mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Koa manasanao aho, aza misalasala midira amin'ny fitsaharana masin'ny sabata, mba hanananao fahatoniana sy fiadanana miaraka amin'ilay tompon'ny sabata. Izy ane ombanao. Amen. Andriamanitra misaotra anao izahay fa atolotra ao anay hatrany ny lalako mbana ho amin'ny fiadanana tanteraka, dia ny fitsaran'ny sabata izany. Koa meo anay ny hery entinay mitandrina ny sabatanao, ary mifanahinao ane hahatanteraka izany. Ary mino sy mananteny izahay fa ho tanterahanao amin'ny tsirairay avy ny teny fikasanao, dia mba ho fahananao amin'ny lovan'i Jakoba rainay tokoa ane izahay any amin'ny fiainana mandrakizay, izay toerana mbola isian'ny fiankofana aminao amin'ny andro sabata. Tahio ny zanakao tsirairay avy izay manaiky hanatanteraka ny sitraponao, amin'ny anaranao Jesosy no angatahana mivavaka. Amen.